ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehetra revako malala tratry ity talata fa 20 ny volana jolay ity ary dia mitsidika risa tokatranontsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny mofinaina ioantsika dia ny salamo fa 70 ry avako ny voalahatra amin'ny fandaharany fitsekema. Salamo fa 70. Salamo fa 70 ny andininy fa 120 ka hatramin'ny andininy fa 70. Salamo fa 70 andininy fa 120 ka hatramin'ny andininy fa 70. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany riavako malala. Ianao Jehovah aza miaro ny antranao tsy ho amiko, aoka ny famindramponao sy ny fahamarinanao iaro amandrakariva. Fa manodidina ahy ny fahoriana sy tamboho isaina. Nahazo any ny eloko ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ho nanafaka. Jehovah fangana monjy aho. Aoka ho indray menatra sy mangay ahy izay mitady animbany aiko. Aoka hiamboso menatra izay mangasitraka ahy ory. Aoka ho ankona noho ny fahamenarany ireny manao amiko hoe sakozay. Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoka izay rehetra tia ny famonjenao anao mandrakariva hoe hankalasahina anie Jehovah, fa na dia ory sy malahelo aza ny tompony mihevitra. Mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza elan'Andriamanitra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa folo ry avako no dia hifampaharesantsika amin'ity mofinaina ity. Fa nanodidina ahy ny fahoriana tsy tamboho isaina. Nahazo ahy ny eloka ka tsy mahay mijery. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Tsy tena mazava tsara ilay andininy faharoa folo ny nandikana azy ry avako, misy madika teny azy moa dia indray misy latsaka. Fa manodidina ahy ny fahoriana tsy tamboho isaina. Nahazo ahy ny eloka ka tsy mahay mijery aho. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Raha varenana adika io dia zao ry avako malala ny tena mahadika azy kokoa. Fefiky ny loza aho na manemitra ahy na mandrakotra ahy na mangeja ahy ny loza tsy hita isa. Ary mitondra sy milanja ny vokatry ny eloko na ny vokatry ny fahotako aho. Tsy samy mijery raha ny vokatry ny fahotako izany tsony aho, satria be loatra izy ireny ary ketraka ny foko. Ilay mpanao salamo zany ravako malala dia manao hoe tazako ny loza manodidina ary ny fanazavana ny loza fahoriana tsy tambo isaina manodidina ary ileo loza loza manodidina reo dia tokana ihany loharaniny ny fahotako. Nanota ka dehibe ny loza ny fahoriana ny zavatsarotra izay manodidina tsy afahako mihetsika mihitsy azy. Dia tsy mahatraka tsony aho. Tsy mahatraka mijery, samy mijery an'ireo loza ireo akory ary samy mijery. Satria betsaka tahaka ny volondohako ireo loza manodidina reo. Afaka malala areraka ny foko. Zay moa ny farany. Afaka malala ity salamo fa 70 ity zany dia anankiray amin'ireo ataontsika hoe salamo dia ataontsika hoe ny andininy fa 120 sy ny manaraka. Dia salamo ny fahatsiarovan-tenan'i Davida. Fahatsiarovan-tenan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mahatsiaro tena. Ary amin'ny alalan'ny ataontsika hoe rehefa mijery ny manodidina azy izy, mijery ny loza na ny fahavoazana manodidina azy izy, dia ny fanazavany an'izany dia zao hoe noho ny fahotako. Tsy miteny izy noho ny fahotana izy amin'ny toe fotoana sasany dia miteny ihany izy ny fahotana ratsy fanahy matesin'Andriamanitra ka tonga n'Andriamanitra misamboara farany ranomasina sy ny sisa rehetra. Fa eto Davida dia manao hoe ny tompona andraikitra amin'izao fahavoazako izao dia zah ihany.
za sy ny fahotako ary ny vokatra zany fahotako zany de loza be dehibe zay mifanisa amin'ny volondohako. De afaka malala iny moa ny hoe fahotana ny eloka ny teny malagasy rehefa de mazava be mihitsy. Ny malagasy rehefa miteny hoe meloka, ny teny malagasy tranainy a de miteny izy hoe hazo meloka io dikan'izay tsy mahitsy teny malagasy atao inao hazo meloka be atao inona io tsy mety anaovana angady io, tsy mety anaovana zaranangady io, tsy mety anaovana zarana famaky io, tsy mety anaovana fanaky io, hazo meloka be io dikan'izany zavatra tsy mahitsy, zavatra tsy ampiasa rehefa tsy mahitsy de tsisy ampiasana azy ankoatra ny anaovana kitay dia anepatana ny mendrika ny hoe hazo meloka no zany a de ny meloka de amin'ny malagasy de ny heviny dia tena milaza ataontsika hoe zavatra tsy azo ampiasaina fa zavatra mivilana tsy mahitsy tsy araka ny tokony ho izy ary eto de tsy mifanalavitra zay mihitsy ataon'ny baiboly mantsona hoe eloka nantsony hoe fahotana. Nantsony hoe fahotana raha ohatra ka ataondray mijery de ny hoe ny fiatsika na eritreritra nataon'ny olona tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga azy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Be dia be ny endrika isehoan'ny eloka fa raha toka jerena de ny hoe ny eloka na ny fahotana dia tsy inona tsy akory fa izay ataon'ny olona na mieritrery na miasany ataon'ny olona ka mahatonga azy tafasaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe ataon'ny olona mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka miteraka fisarahana amin'Andriamanitra. De eto ary de fiakenkeloka anankiray amin'izay hoe fiakenkeloka no hitantsika amin'ity faha 1:20 ty. Fiakenkeloka. Ny ataontsika hoe ny fiangonana rehefa malala nandritra ny vanim-potoana maro, rehetra ny vanim-potoana nantsona hoe moyen âge tenatenany a de tena nanao zava-dehibe mihitsy nantsona hoe fiakenkeloka na ny confession. Zao a de ohatrany tsy de tena zavatra mahazatra ny olona loatra nantsona hoe confession na ny fiakenkeloka. Indrindra amin'ny indrindra vokatry ny fitsokany ataontsika hoe fantsipivavahana tokony hazava aloha fa na Calvin na Martin Luther dia samy tsy nandrara mihitsy ny antsona hoe ny confession zany na mitrofesy tsy nandrara ny confesy mihitsy na i Martin na Calvin tsisy an'izany mihitsy amin'ny soratra izy ireo fa ohatra amin'izany azy afaka mbola mamaky ny katekisme fa ta Martin Luther zay mbola ampiasainy ny fiangonana luterana malagasy ankehitriny fiangonana luterana maneran-tany mihitsy ara fa tsy manohitra mihitsy ny confesy ny protestante diso raha ohatra ka mety ny protestante dia tsy manaiky ny confesy tsia tena manaiky ny confesy ny protestante fa ny ataontsika hoe ny fieritreretana momba n'ilay atao hoe confesy no nahitsy ny protestante ary na i Vatican koa aza rehefa ko malala na i Vatican ihany koa aza dia Vatican II zany maromandra kokoa ny Vatican II zany ny concile ny Vatican faharoa ihany koa aza dia efa nanitsy ny confesy zay nataon'ny fiangonana katolika romana tany amin'ny taonjato fa 900 tamin'ny andro Calvin na ny fomba ficonfesy zay natao tamin'ny andro aty amin'ny taonjato fafito aby ny folo amin'ny ataontsika hoe fiangonana vokatry nantsika hoe concile de Trente na koa aty na any amin'ny 50 taona na ataontsika hoe amin'ny 100 taona alohantsika fotsiny de tsy mitovy amin'ny endriky ny confesy atao zao efa niova be ny ataontsika hoe confesy ny confesy dia atao anatiny ataontsika hoe raha ohatra ka jerena amin'ny tantaran'ny finoana zany tantaran'ny fotompinoana dia ataontsika hoe ny confesy amin'ny anatsofoana azy raha ohatra ka ao anatin'ny avatsika katolika dia ao anatiny antsona hoe sacrement de pénitence zay ny intsona ny confesy sacrement de pénitence zany hoe ao anatiny antsona hoe sakramenta mihitsy izy ary mifamatotra amin'ny antsona hoe fivalozana raha ohatra ka pénitence na ditsika hoe fivalozana dia ao anatin'izay sakramentany fivalozana zay no nampidira ny avatsika katolika ny ataontsika hoe confesy mahatsara atsika ihany no ny mifakafantatra satria miaramonina bravavy tafotrano manelanelana de mba tsara ihany ahafantaranao ny namanao na de atao hoe mofinaina ary tsika eto fa tsy fampianaram-ponona loatra na izany ara mahasoa
dia fa ny ataontsika hoe concile ny Vatican faharoa no nanova itetotsika hoe hoe ny ataontsika ny sacramenta ny fivarozana na sacrement de pénitence zany de hoe ny Vatican faharoa aza ampiasainy io pénitence io aloha tsy atao mampiasa ihany tsika mampiasa ihany ny olona sasany mbola betsaka mampiasa fa noho ny fahatarana satria tsy vetivety no manova zavatra misy fahazahana anjato taona nipetraka de mitoetra le izy fa ankehitriny dia ny ataontsika hoe ny confession dia tsy ao anaty tsy natao tsony hoe sacrement de pénitence fa sacrement de réconciliation zay no lazany azy ankehitriny zany hoe sakramentan'ny fampihavanana sakramentan'ny fampihavanana zay zany ny confesse zany raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana katolika romana zay tena mbola azantsika hoe mampiasa fitaovana fampahirezana ny mpino ny confesse dia ao anatiny antsoina hoe sacrement de réconciliation na sakramentan'ny fampihavanana no ametrahany azy zany hoe le pénitence dia nisoloany hoe réconciliation zany hoe le fivalozana dia nisoloany hoe fampihavanana mazava be zany riavako malala fa ny sacrament lasa ao anatin'ny fiangonana katolika romana zany de zao lasa tsy lay fivalozana tsy lay asan'olombelona itsony ny lehibe le pénitence satria miteny hoe fivalozana de le asan'ny olombelona ny lehibe zany hoe le fiezahan'le olombelona ny lehibe zay le pénitence fa novanana atao hoe réconciliation zany hoe lay fampihavanana no nomena toerana misimisy kokoa midika zany de zao raha ohatra ka manao confesse ny olona ao anatin'ny fiangonana katolika romana dia ny ao an-tsainy de zao le fampihavanana nataon'ny Kristy to amin'ny hazo fijaliana de le inona de le fahasoavana amin'izay fotoan'izay dia lasa ilay fahasoavana nitsindrina rantsika resaka zao zany rehefa misy kristianina mikonfesy anatin'ny fiangonana katolika romana any dia ny amverimberiny reo ataontsika hoe mpitondra fivavahana dia fampahatsiovana azy zay hoe réconciliation zay hoe ny asan'Andriamanitra ny lehibe amin'ny confesse fa tsy ny asan'olombelona akory zany hoe le zavatra ataontsika hoe eninjato taona lasa no nivoiziny Martin Luther sy Calvin de ankehitriny tsy zavatra mifanohitra itsony ny fijery kely sisa momba ny confesse ny resahan'ny Calvin sy Luther ary ny confesse resahan'ny fiangonana katolika romana ankehitriny averina andray mandeha fa fiangonana protestanta tsy mandrara mihitsy ny confesse fa izao ny endrika lay finoana hoentinao manao azy lay toe-javatra sy lay manodidina zany no nitsindriny ny protestanta fa antsika am'resaka zao na dia am'ireo havana katolika azy zany de zao efa tena manakaiky mihitsy zay lazainy ny protestanta zay lazainy Martin Luther itsika protestanta ndray raha mora ray no tsy tia mikofesy na itsika afa raha confesse de catholique zany rehefa confesse de catholique zany tsy avako malala tsy zany mihitsy ny confesse dia na ny confession dia tena fiainan'ny fiangonana mihitsy ny fiekekeloka de fiainan'ny fiangonana mihitsy ary ny olona voataiza ho amin'ny fiekekeloka rehefako malala olona mora hitsy heviny zay mahatonga ny kristianina olona mora tezaina ao anivon'ny fiarahamonina raha ohatra ka firenena be kristianina de tokony firenena mora tezaina ny olona ataontsika hoe voataizan'ny fiekenkeloka tahaka ny fiangonana protestanta amban'ny fiangonana katolika romana lay confesse amin'ny endrika ataontsika hoe miditra ao anaty trano kely manokana iny aloha zany tsy ataon'ny protestanta mazava ho azy fa ny confession amin'ny ankapobeny ny ataontsika hoe ny fiekenkeloka amin'ny ankapobeny de iombona nyreo fiangonana roa reo iombona ny fiangonana kristianina mihitsy raha ohatra ka ao anatina ataontsika hoe firenena mpanompo sampy ny firenena mpanompo sampy ny mpanompo sampy tsy mba mety miaikeloka inona moa no antony isian'ny fiekekeloka amin'ny olona mpanompo sampy ohatra manompo joro izy na manompo tsy fantatro manompo sampy tsy anonona eto be dehibe ny sampy mandeha Antananarivo mihoatra ny 10 dia raha ohatra ka anonona reny olona reny tsy manao tsy misy fiekekeloka inona moa ny eloka ataony sampy tsy mitaky sampy tsy mitaky morale mihitsy tsy misy fitondratena takin'ny sampy tsisy an'izany ry avako malala ny vavahana kristiana vavahana ny manana morale fa ny sampy tsy manana morale ary rehefa ohatra ka misy zavatra zay ataontsika hoe diso anatrehan'ny sampy tompony ny olona de manao sorona izy
nosorona izy biby na zavatra miny de misolo azy midika zany tsy mipetraka mihitsy amin'ny fiarahamonina mpanompo sampy lasony hoe fikekeloka hany ka sarotra amin'ny olona mpanompo sampy ny miakeloka satria tsy voataiza ho amin'izany izy fa ny kristianina zay voataiza amin'ny fiakekeloka dia mora ahitsy kokoa, mora alamina kokoa, mora mandray kokoa satria izay mihitsy ny fanahinay fiainany. Eto ary de l'islam fa ifapolo zay bofina atsika anio de hotsika manao hoe fiakekeloka. Raha ohatra ka fitinina ny hoe fiakekeloka inona ny dikana hoe fiakekeloka de misy dikana roa na telo le afaka malala. Fiakekeloka de manomboka amin'ny tenenin'ny David io manomboka amin'ny fandinitena examen de conscience ozy manomboka amin'ny fandinitena tahaka nataon'ilay zanaka adala maniny eto ary inona ary ty nataoko zany hoe ny fiakekeloka de tahaka ty ataon'i David ty manao hoe tompo manodidina ny fahoriana nahazo ny eloko zany hoe tena manomboka amin'ny fandinihana ny tena ny fandinihana ny fiaina fandinihana ny zavatra rehetra zay manodidina azy ary famantarana ny dikany zavatra manodidina azy mita amin'ny tenany fa tsy mita amin'ny hafakory tsy manao hoe zao nahavoan'io satria nareo zao fa zao no nahavoan'io satria za zao zay lay ataontsika hoe manomboka amin'izay ny fiakekeloka ary eo no toeran'ny fanahy masina ho ireo mpanitsy fivavahana ny fanahy masina no manampy anao amin'ny antsoina hoe examen de conscience zany hoe ny fanahy masina no mibitsika manginona ao anatinao eo ampitsarana ny tenanao zany ao anatinao misy tribonaly ary le tribonaly ao anatin'ny tenanao tribonaly manafaka anao fa tribonaly mangejranao akory tribonaly zay mampandiny tenanao hoe inony ty ataonao sanatria tsy mitsara akory le fanahy masina okazavana amin'ny teny pastery tribunal dia karazana fampieritreretana ataon'ny fanahy masina ao anatinao manao hoe niara tamin'Andriamanitra angenao zany tia tena loatra angenao zany mafy loatra angenao zany masika loatra angenao zany sy ny sisa rehetra io ataontsika hoe examen de conscience io na ifandiny tena famantarana ny tena famakafakana ny tena io de mitondra ho amin'ny fibebahana zay ny vokatra io le afako malala lay tahaka lay zanaka adala rehefa nandinika ny tenany izy tena nanao hoe odia zay le hoe fibebahana ary eto Davida de manao hoe amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo mpamonjy sy mpanafaka ianao zany hoe izay le fibebahana zay le fiverenana amin'Andriamanitra ny teny nantikany teny testamenta taloha azy nantikany Davida ny hoe fibebahana dia sova dia milaza hoe miodina miala amin'ilay raha ohatra ka ny navaratra de lasa mena atsimo raha ny akandrefana de lasa meditsinanana dikany hoe fibebahana de zao hoe fitodia manao todikivo manao any an-damosina lay lalana teo aloha zany hoe le vokatra le fandiny tena dia milaza tsy hoe fiovana lalana fa fiovana ny zotra ny ataontsika hoe ny sens na ny lalana tondrona hoe raha ny anatsimo ato de navaratra zao mety amin'io lalana io ihany fa zao tsy makany tsy mitodika makany tsony fa makany endray azao ny teny testamenta vavaorana ampiasan'ny teny hoe fibebahana de tsy nanao sarina lalana tahak'izay izy fa nanao sarina toetsaina fibebahana amin'ny teny grika zay nazaona teny hoe fiovam-po dia tsy afa-tsy akory fa milaza hoe fiovana saina zany hoe ny eritreritro mihitsy ny fikasako mihitsy ny zavatra kasaiko miova tanteraka mihitsy ohatsika manao hoe lay ny confession zany na ny fibebahana ny fivalozana na fiekekeloka de manomboka amin'ny fandiny tena ary zay no mahatonga ny fitaovam-pivavahana le avako malala raha ohatra ka ao anatin'ny fiangonana FJKM ianao dia vakina aloha ny sitrapon'Andriamanitra toy izao ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra iny ianao de misy fahanginana misy hira ao aorianan'iny ao anatin'ny hira iny ianao no manao ny examen de conscience ao anatin'ny hira iny ianao no mandinika ny tenanao mamantatra ny tenanao ao anatin'ny hira iny
ao anatin'iny fanginana iny vakina aminao zany hoe ianao zany vakina le sohatra masina de tsy ny fitaovany eo ampelantananao mandia eo ampandinina ny tenanao de ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra fa tsy miainga amin'ny morale akory na ny fomba mahazatra hoe hamanjiny tena manoloana ny afatra tena-ponimerina hoe amasina amin'ny valam-parihako sanatria tsy miainga avy amin'izany sanatria fa miainga avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra nanaovan'ny olona ny hoe examen de conscience tarihy ny fanahy masina vita zay bebaka izy miafara amin'ny fibebahana io ary miafara amin'ny ataontsika hoe le fibebahana izay mifamatotra amin'ny fiankekeloka salamo faraitra amin'ny dimapolo ariva eo ampelantanantsika io ny 120 tena nanota nahazo any eloko le fibebahana fanapakevitra io confession de foi fanambarana pahabe maso confession de péché fanambarana pahabe maso ny eloka nataonao eo anatren'Andriamanitra zay nydikan'ilay rehefa vety orinan'io tsy ireo tsara ny liturgie fekema dia rehefa vita lay famakina teny sotra masina de misy le iriny de orinan'iny de misy manao hoe aokaritsika anarak'izao fifonana izao de zay lay fanekena lay fahotana zay lay fanekena diso de vita zay ny lalany antsony hoe fiankekeloka dia tononona ny famelan-keloka tononona ny famelan-keloka ambara-pahabe maso ny famelan-keloka io le teny frantsay hoe absolution raha ohatra ka amin'ny katolika resahantsika io fa amin'ny avana katolika moa afaka manao absolution izy le teny hoe absodias dia noho nylay hoe ny famelan-keloka dia omen'ny pretra fahefan'ny pretra noho ny amin'ny anarany mahadimbiny dimbiny peterazy zay raha ohatra zay ny fototra iorenany eo ny mahasamy hafa naizana zany eo ny mahasamy hafa ny fomba fijerin'ny confesse ny Calvin sy ny fomba fijerin'ny confesse ny ataontsika hoe ny ravana katolika tany amin'ny taozato fahina 20 ny fahefana amela eloka ao arinan'ny confesse dia tena nomena ny pretra ataontsika hoe avany amin'ny petera de dimbin'ny petera ny papa de ny papa namindry zany tamin'ny eveka de ny eveka namindry zany tamin'ny pretra no zany dia amin'ny anarany ataontsika hoe succession apostolique zany hoe amin'ny anarany zay fifampipiasa-pahefana zay no mahatonga ny pretra mana fahefana manao ny antsony aby sody mamela ny eloka tsy editsika hevitra zay le afaka malala zay finono namatsika tsy anjaratsika ny tsara hoe marina sa tsy marina tsy any ko ny olana fa inona no fijery zay maha-protestante atsika na fijery zay mitondra fotoana io le afaka malala anatin'ny fotoam-pavahana dia nylazainy de zao fanambarana zany hoe ny ataon'ny mpitandrina rehefa manonona lay famelan-keloka orinan'ny fibebahanao izy de fanambarana favovelany ilokao zany hoe ny rahin'Andriamanitra hanambara aminao ny famelan-keloka izy ny famelan-keloka de tsy an'olombelona fa an'Andriamanitra reriany no zany dia zay matokany hoe ambara ankehitriny fa voavelany elokao zany hoe ao anatin'ny fotoam-pivavahana dia fanambarana pahabe maso rehefa mipiavaka ianao fanavelan'Andriamanitra ny elokao raha ohatra ka jerena zany de zao ataovy hoe misy olona anankiray nanota misy olona anankiray nanao eloka tamin'ny lalàna dia voasoratra ao anatin'ny casier judiciaire ny eloka nataony rehetra nisy raha vao manota de voasoratra ny casier judiciaire raha vao misy eloka atao zany amin'ny fiarahamonina de voasoratra ny casier judiciaire fa rehefa mibebaka kosa izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo Jesosy Kristy tompo de ny casier judiciaire ny madio be mihitsy tsisy ny casier judiciaire ny Jesosy tsisy tepoka tsy nanota izy madio be ny casier judiciaire ny Jesosy de zao rehefa ko malala ao aoriana n'ilay fibebahana ataonao ao aoriana n'ilay fivalozana ataonao raha katolika ianao tsy maninona zay vao mbola nampiasainao ao aoriana ny fibebahana ataonao raha protestante ianao tsy maninona mitovy ihany dikan'ireny ao aoriana ny fifonana ataonao tsy maninona mahazatra anao koa zany de zao ambaranao ny famelan-keloka le famelan-keloka zay natolotra Jesosy to miazo fijaliana dia toy ny hoe
ny sorony Jesosy taminao lay casier judiciaire maloto be iny ary menanao ny casier judiciaire ny Jesosy. Zany hoe ny casier judiciaire eny aminao zany rehefa ambara taminao taoriny ny fibebahana taoriny ny fiforonana ataonao de lasa mahazo casier judiciaire madio be no tsisy iny. Fa lay maloto kosa ndraisin'ny Jesosy. Ndraisin'ny Jesosy iny casier judiciaire maloto iny ny anarany eo amin'iny casier judiciaire dia lasa izy no mitondra ny heloka ao rehetra amin'ny hazo fijaliana. Zay nidika. Ianao kosa nahazo casier judiciaire madio be tsy meloka. Tsy hoe tsy nisy fahotana ianao rehefa malala tsia fa lay fahotana nisy nandoa lay eloka nataonao de Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Rehefa malala eo zany nataontsika manao hoe eto Davida de zao mangataka fa niaikeloka izy. Rehefa azo kosa zay famelan-keloka izay na tonony zay famelan-keloka izay nambara zay famelan-keloka izay nambara pahabe maso. Misy mpitandrony eo manambara aminao pahabe maso amma olon'Andriamanitra azy amma olona zay nantsoin'Andriamanitra hanambara azy nosoron'Andriamanitra hanambara fa voavela ny eloka. Izao rehefa malala inona no ndrasana finoana fa voavela ny eloka. Finoana zany hoe rehefa natsiaro lay famelan-keloka notononina sy nambara ianao nandray zany de raisinao amin'ny finoana zay. Ny valiteny andrasan'Andriamanitra aminao zany rehefa malala de zao finoana. Inona le finoana? Raiso le casier judiciaire vaovao. Zay le finoana. Le casier judiciaire efa madio, efa any amin'ny Jesosy any zao hoe tia le izy. Fa ny antsoina hoe finoana de zao ianao manaiky andray an'iny casier judiciaire iny. Le fibebahana ianao manototra le casier judiciaire maloto ho any Jesosy. Fa izao ny finoana de fandraisanao kosa ny takalo an'le casier judiciaire maloto teo. Hoe tompo ho anatiko zay famelan-keloka izay. Hay zaka izay voavonjy aho. Ao arinany zay vao misy ny ataontsika hoe fanonerana. Le fanonerana resahana eo akory tsy hoe mifandanja amin'ilay eloka nataonao fandikana hoe fanonerana de zao tsy hanao tsony ianao. Hoy Jesosy tam'ilay vehivavy azo mitsangatsana Jaona 7 ary aza manota intsony. Zay le fanonerana. Zaka io tsy rehefa nahazo famelan-keloka de niteny hoe aza tsy hanota tsony aho zao zay nalaiko amin'ny tsirariny onerako. Izay azoko tamin'ny fetsifetsena onerako zay hoe lay fibebahana zany lay famelan-keloka de miteraka asa atao. Azay le afaka malala ny lalan'ny totsika hoe fiaikekeloka ao anatin'ny fiangonana protesta. Zay mahatokany hoe ao arinan'ilay fanoana famelan-keloka de avitrany dia miaino ny asan'Andriamanitra. Afahanao ny raharaha-piangonana. Afahanao mamantatra. Eo ianao ny manaprofo fa olona mibebaka marina. Eo amin'iny ianao manaprofo fa olona ny ovafo. Fa tsy hoe zao zany olona mivapona ndray famelan-keloka vao vela ny eloka ao lasaina amin'izay ny raharaha-piangonana. Zao re totoko dia tonga isika mba hanoana ny asan'ny Dorcas ohatra. Nendretiko asa lava tsisy farany. Olona mibebaka fedy ianao an'izany. Zao any dia tonga isika le afaka ao amin'ny raharaha-piangonana ka de ila momba ny fianakaviana azony manjo vondray reny sanatry. Rehefa koa malala ny asa no anaporofona lay finoana ho avy notononina teo. Ny toriteny sakafom-panao entinao manatanteraka le fitsoina vavolombelona nambara taminao. Ny toriteny fampahirezana anao anatin'izany asa zany. Ny tenin'Andriamanitra fampahirezana anao satria nahazo famelan-keloka ianao tolorana asa ianao handeha amin'izay ianao handeha hivoaka io tamin'Andriamanitra io. Mena vasa ianao, mena fampahirezana ianao, mena tsodrano anao vao mody. Afaka malala zay moa ny lalany ataontsika hoe venkekeloka raha ohatra ka jerena. Toy ny milaza fa ifitopo vavahany mihitsy de tena milaza lay fionan'ny olona amin'Andriamanitra. Ka lay Andriamanitra zay namela eloka azy miandry azy. Fitapamakana de iverenantsika kely lay tenin'ny Davida hoe fa nanodidinahy ny fahoriana tsy tambo isaina nahazo any eloka tsy mahay mijery aho maro noho ny volondohako reny kireraka noho ny foko. Anankiray amin'izay ambaran'ny Davida rehefa koa malala ny hoe ny vokatry ny fahotana fisarana amin'Andriamanitra ary rehefa misaraka amin'Andriamanitra de loza no heviny.
ety avako malala esory ao an-tsaina mihitsy ny mieritreritra fa raha ohatra ka misy loza be dehibe zany nitrangy eto hitavita manao hoe misy fahoriana sy tampiasaina manodidina eo dia tsy hoe Andriamanitra ny nanao azy, tsy izay avako malala, tsy izay mihitsy fa misy lojika, misy planina, misy lalàna efa napetraka Andriamanitra manao hoe raha manalaka an'ity lalako ity ianao dia tonga any amin'ny fiainana. Fa raha mivily amin'io lalana io ianao ka miakaviana miakavanana dia tsy maintsy voan'ny tsilo ianao satria misy tsilo akavisa akavananao. Noho izany tsy hoe Andriamanitra ny nametraka an'ilay tsilo ry avako malala ka namandrika ny olona, tsy izay any Andriamanitra tsika fa Andriamanitra efa miteny hoe raha amin'ity lalana ity ihany ianao mahitsy dia izao tonga sambatra ianao. Fa raha ohatra ka mivily amin'io ianao fa za dia milaza aminao fa ny akavisa akavanana amin'io be tsilo misy lavaka mampenjera fa amin'ny ampovoany ihany mandeha efa nafahana tahaka izay ny olombelona. Noho izany raha ohatra ka miala tamin'ilay lalana ny olona ka misy fahoriana sy zava-tsarotra be dehibe teneny Davida mandalo ny fiainana dia tsy Andriamanitra mentsiny fa Andriamanitra efa nametraka an'izany teny izany raha miala amin'io ianao dia zavatra ao angety izao hoe maratra ianao. Ohatra ny tenenina hoe ity misy vy mamay aza raisiny io fa raha vao mandray an'io ianao may zany hoe alohan'ny andraisanao an'io mihitsy dia efa niteny hoe may fa tsy hoe raha vao nandray ianao dia nataon'Andriamanitra mamay be le izy, tsy izay ry avako malala, tsy izay Andriamanitra fa efa niteny Andriamanitra manao hoe raha vao miala amin'io dia lojika dia izao fahavoazana. Tsy izay io nitenen'ny Davida io manao hoe tena vo izy tsy hoe nikapoka azy Andriamanitra, nikapoka Andriamanitra amin'ny fanotsiana sy fitezana zay misy fa eto tena vokatra ilay fahotana mihitsy hoe na inona rehefa ohatra ka mitsambikiny kipa ianao na ohatra zany dia maratra ohatra. Noho izany rehefa ko malala eto zany dia izao ny loza mety mitranga dia ity vokatry ny fahotan'ny olona. Fa izao rehefa ko malala izay afaka manafaka antsika amin'ny vokatry ny fahotana, zay manafaka antsika tamin'ny fahotana ihany no afaka manafaka antsika amin'ny vokatry ny fahotana. Nanafaka antsika tamin'ny fahotana Andriamanitra, nanome antsika casier judiciaire vaovao izy. Dia tsy hoe rehefa nomena casier judiciaire vaovao tsika dia mbola migadra ihany avy eo, tsisy an'izany fa rehefa nahazo casier judiciaire vaovao anao dia tsy migadra intsony. Noho izany zay nanafaka anao namafa ny fahadisoanao ihany no manaisitra koa lay sazy tokony niatra taminao. Zay mahatonga ny Davida ny antso manao hoe enao le mpamonjy, enao le mpanafaka, aza elan'Andriamanitra. Dika zany rehefa ko malala dia izao rehefa raha ohatra ka manota isika zanatry dia misy ny vokatry ny fahotantsika. Tsy mahazo manitsina n'Andriamanitra hoe enao Andriamanitra nahatonga an'io teo, enao nahatonga efa safidy bazava kinona koa no milameza ho tsinana Andriamanitra eo. Fa izao rehefa ko malala dana mibebaka mba tsy hiatra lay vokatry ny fahotana satria azo atao tsara ny manaisitra ny vokatry ny fahotana. Andriamanitra ihany miaro anao rehefa avy hoe tia ny lalana mahitsy ka nivily ny akavelona ka ny amin'ny tsilo dia Andriamanitra indray ny mamonjy anao hoe avy anaka fa tsy ataoko mandratra anao amin'ny tsilo, na avy anaka fa sitraniko ny tongotra ao vokatry ilay tsilo. Lavako malala azakivy azy amin'ny fahotana izay natao fa mibeba. Raha tazanao manodidina anao ny fahoriana isan-karazany dia nalay raha tsy tahijery an'izany akory Davida dia izao Jesosy Kristy Tompo ilay fahasoavana efa vonina ame casier judiciaire vaovao anao. Raiso zany, raiso amin'ny finoana zany famelan-keloka zany dia tsy metraika aminao ny valy-keloka fa fiainana. Hoy Jesosy manao hoe zay manatona tsy mba ho lavitra io mihitsy, tsy avy ahy antso ny marina fa ny mpanota. Zany ry avako malala ity salamo fa 70 dia mitaona antsika ho amin'ny fibebahana, ho amin'ny fivalozana, ho amin'ny finoana aiaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra naovanao fiaikekeloka, noho izany dia ataovy ny fiaikekeloka anao. Mivavaka tsika ry havako, Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny salamo izay menao anay, salamo mitaona anay ho amin'ny fiaikekeloka, ny fivalozana, ny fibebahana satria efa nanota taminao zahay, na tamin'ny saina, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny asa, ary ndraindray ny namanay no heverinay ho tompona andraikitra amin'ny fahavoazana na ny hafa mandrakariva fa mialangalana.
mihevitra ny tenanay ho tsara sy marina mandrakarivo zay ka tsy mbi amin'ny fiakekeloko. Menao anay ty salamo ty tompo ahatsiarovanay fa ao aminao ihany misy ny famelan-keloka sy famonjeny. Ko ty amin'irao fo zahay fangio amin'ny alalana ny fanahinao masina ataovy mahay mitsara tena manoloana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay. Amin'irao fo zahay ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Vavak'izay ho an'ireo tsy salama ho an'ireo marary. Vavak'izay ho an'ireo mananahity am-panahy hitanao isa-tokantrano sy isam-batan'olona. Mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Andriamanitro. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.